Kira. Boky mamoaka feo na livre sonore ny boky kalo. Efa misy larana voalohany sy faharoany izy ity. Natao ampianarana ny ankizy ny teny malagasy ireo hira fahiny nandrotsorotsy sy nampifalifaly tamin'ny fahazazana. Boky navoakan'ny édition Kalo izay niforona tamin'ny taona 2024. Ny hevitra zany dia niainga tamina zanaky Jimisy Vetso izay tsy eto toerana zareo fa any ivelany no mipetraka. Dia amin'izay mapetraka zareo any ivelany izay dia mba te tsy hampianatra ny zanany teny malagasy tiany zany raha mba hoe mahay teny malagasy tsara ny zanany tiany ihany koa raha ohatra ny ka malala ny hira traditionnel malagasy. Dia teo no nanomboka ny hevitra hoe andao anatotosa boky mba tsy hoe ho an'ilay zanany rehetra ilay izy fa ho an'ny ankizy maro be dia be mitovy ka amin'ny zanany io hoe dia io boky io no entina ampitana an'izay kolontsaina malagasy sy hira malagasy izay. Boky misy feony misy hira enina ao anatiny toy ny Zazamadio, ao anaty ala, misy trondro vaovao, Ohalila, Arendrina, Mandro veny ao tanàny, ireo hira tamin'ny fahazazana miaraka amin'ny tonony sy ny dikateny frantsay. Rehefa mamaky an'izy ity tsika aloha alohany rehefa heno an'ny hira dia misy ny bouton on sy off. Sokafantsika ny on rehefa ampiasa azy, rehefa tsy mampiasa azy dia averina amin'ny off. Marihana moa zany fa misy titre anankienina hitantsika ato dia sady misy sary tsara tarehy miaraka amin'ny tononkira ary ny traduction en français. Ho ataontsika zao ty titre anankiray ty misy trondro vaovao dia rehefa ampahafantaritsika ny ankizy ilay izy dia tsara izy mihitsy no mikaroka hoe aiza le bouton andefasana an'ilay mozika zany. Dia ohatra zany zao ty Kira. Zany dia afaka mijery ny sary ny karazana loko rehetrarehetra, manana fotoana mihitsy izy mijery page anankiray mihaino an'io hira io na verimberiny be dia be dia hainy foana io hira io elany. Tsara dia tsara ny kalitaon'ny boky, matevina, mahazaka kirakirain'ny ankizy. Ny lokony voajerena dia manintona ny maso. Avy ny tontolo iainana Madagasikara any ny angano saroko. Madagasikara dia tena feno loko be mihitsy satria ankizy ny cible an'ilay kalo dia ny loko tena manintona azy kokoa noho ny loko hafa. Dia izay mahatonga ny safidy an'ilay hoe manga, mena, mavomavo teo. Volana 3 volana eo anaovana an'ilay sary anankienina. Aingam-panahy misy foana satria izy mifanaraka amin'ilay tononkalo efa misy. Dia izy koa zany avy any amin'ny zavatra efa hitako foana, ny peizagen'ny Madagasikara efa hitako foana dia tsotra ihany zany manao an'ilay sary. Efa taona no nanaovan'ny CCD ny sary, izy no niangaly asa sary rehetra tato anatin'ny boky kalo. Asa mihitsy ho azy ny asa sary. Hatramin'izao aloha tena porté ho an'ny ankizy kokoa ny sary ataoko, jeunesse zany. Ohatran'ny hoe izay ny style de dessin-ko. Dia izay zany tena ataoko aloha hatramin'izao. Ny sarin'ny volume 3 efa vita. Ilay impression angamba sisa no andrasana. Tena afa-po mihitsy aloha satria faly foana rehefa mahita ny sariko rehefa ohatran'ny hoe mivoaka ohatr'izao dia mba ohatran'ny hoe mba misy ankizy kely sy ray aman-dreny mba tiany sariko. Sady tena tsara be ilay fivoahan'ilay boky. Mila fitiavana, fikarohana ny asa sary ary mifototra tsara raha te hivelona aminy. Tena mahavelona tsara fa misy olona manko indraindray miteny hoe tsy tena asa zany mpanao sary. Raha mahay mitady client tsara ianao dia mahay mikaroka tsara. Na manao sary amin'ny boky na manao sary produit dérivé na ohatran'ny hoe manao dessin animé zao dia tena mahavelona amin'ny mpanao sary.
manentana ny ankizy hamaky boky satria boky za tena mpamaky boky be fa boky tena ahitana zavatra tena sady mahazo fahaizana no mahafantatra zavatra be dia be no faly na malahelo na tesitra hita daholo anaty boky ka vaky foana ny boky satria tena tsara, tena mahafaly. Tsy natao ahaizana teny malagasy fotsiny ity boky ity fa natao amoazana ny fitiavan'ny ankizy mozika indrindrandrindra koa. Tena namatarana ana le mozika dia izay mihitsy tena hitako hoe nampifandray ana manokana sy kalo satria amin'ilay ao anatin'ilay hoe éveil musical mihitsy zany ty boky ty. Izaho mampampianatra mihitsy dia te hampafantatra an'ilay mozika nentim-paharazana ho an'ny ankizy satria ny ankamaroan'ny ankizy raisiko za misy teratany vahiny, misy malagasy misy ihany koa ireo ankizy tena tsy mahafantatra ny hira malagasy mihitsy fa efa somary efa zatrazatra any amin'ilay hira vahiny tsisy maharatsy an'izany. Eo ihany koa le efitra hoe misy taona ilay ankizy somary variana mijery ny fahitalavitra be loatra, mijery ny écran dia hoe andao hoe tanina mihitsy ny ankizy zany ho liana amin'ny boky sy ny mozika. Dia hito zany hitako hoe fitaovana anankiray misarika azy kokoa miala amin'ny mahazatra. Réaction voalohan'ilay zaza aloha zany tena to dia tena hoe taitra izy mahita an'ilay hoe oay misy boky ty dia misy feo dia atretiny zany tena hoe liana ny ankizy faly ary tena izay zao ny zavatra anankiray nafaly ana teratany vahiny fa zaza vahiny fa tena mahay mihira an'ireo ireo izy. Voalohany eto Madagasikara ity boky sonore kalo ity ary mpandrindra Matianina no mikirakirany feo. Misy ny réalisateur an'ity boky ty i Jimmy Rajaonarivo Tsimandresy izay efa nolazaina teo hoe any ampitan-dranomasina izy dia izay saorana azy lehibe nanana an'izay hevitra izay satria tena mbola hoe voalohany eto Madagasikara nisy izao boky izao. Faharoa manaraka izay nisy ny mpandrindra ara-mozika izany hoe nanao ny arrangement musical ao anatin'ity satria tsy mandeha ity raha tsy nisy ny mpitendry nisy ny arrangeur Samy Andriamanoro izay efa fantatritsika izay mpanakanto andrarezina malagasy mpiangalan'ny mozika jazz izy ary koa arrangeur an'ireo mpanakanto fantatritsika eto Madagasikara dia izy ny tena mpiara-miasa akaiky ny kalo ny volume 2 fa volume 1 mbola nisy mpanakanto hafa fa volume 2, 3 sy ny manaraka ho avy. Dia izay ankoatrany koa nisy CD izay nanao an'ity sary tsara tarehy. Any ivelany no atotany boky ary efa miketrika ny laharana manaraka indray ny édition kalo. Amin'izao zany izay efa manao ny réédition an'ny Cantine Kalo volume 1 dia somary novaina kely izy satria raha ny mahazatra dia feokira fotsiny amin'iny volume 1 iny fa amin'izao zany efa misy hira mihitsy ny amin'ilay izy dia manarak'izay ihany koa efa miasa amin'ny Cantine Kalo volume 3 zay izao dia efa atoato ihany koa ny hatongavan'izay. Ankoatra ny hira dia mieritreritra ny anao angano ihany koa izahay angano efa taloha reny no ndreo formulena atao entina ampitana hafatra amin'ny ankizy. Tian'ny ankizy ny boky kalo ary efa maro no nanjifa tsy maharaka ny vokatra indraindray. Ataoko angamba fa ny boky kalo ny livre sonore kalo no isan'ny livre sonore voalohany eto Madagasikara ary izy io natao anintona ny ankizy na ny sary na ny feo atao anintona ny ankizy hamaky boky indrindrindrindra ary hianatra an'ilay hira traditionnel malagasy sy ny kolontsaina malagasy.